Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny ao amin'ny marika toko 7:10 andininy 9:30 dia milaza hoe miareta tory ianareo ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy, mety ihany ny fanahy fa nofo no tsy manan-kery. Andeha isika hifampivavaka manasanao mba hanondrika ny lohanao, anakipy ny masonao fa hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao fa mbola nomenao tombonandro vaovao indray izahay rehetra izao. Mamelàhanay Jesosy raha nandratra ireo manodidina anay izahay, ary ampio izahay mba ahay amela heloka ihany koa. Ampitrakao ireo izay kivy sy trano ireo marary rehetra, avereno amin'ny lalanao ireo diso lalana. Jesosy ampio izay tsirairay avy manomboka izao anio izao, mba ho tonga loharanom-pitahiana ho an'ireo olona rehetra manodidina anay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izao. Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tarika Giovanni. Aloha tsika ndeha hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandra malitra, ilay nangatsika. Aloha tsika ndeha hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandra malitra, ilay nangatsika. Aloha eke zala, aloha fonya sanandra malitra, aloha babe, aloha ine, aloha hange hivavake. Aloha eke zala, aloha fonya sanandra malitra, aloha babe, aloha ine, aloha hange hivavake. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Azao mangataka no laveke, hivavaka, hivavake, fiainana mikalibalika, anio notsa indrindra. Andria manitra ny andanitra, mizahanao, mizahaza, tiany loatra tsika jiabimba, hivavaka inazy. Aloha eke zala, aloha fonya sanandra malitra, aloha babe, aloha ine, aloha hange hivavake. Uavize, uavize, si mangizenga nosa soromo, irahamba, alo hivavaka mizay, alo wana jamalisa, alo raka itenini. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo.
dia miarabanao manaraka ny radiony feo ny fanantenana hatrany fampahafantarana ireo fambaraloza eo amin'ny zazamena vava no fandaharana no manonja-peon'ny feon'ny fanantenana ho anao anio mba hisoroana ny fahafatesany zazamena vava indrindra mandritry ny volana voalohany na haterahany dia meno finaritra ary men'andriamanitry ny fararaka izy tsy efa ho tapa-bolana zao ny zazakely misaotra ny entoa efa mahery izako ndro salama tsara ve ny zazakely ohatry ny mienjany zany ho any kibon'izy tiry ny entoa sady tsy mahatomany tsara zany izy ka za vao miresaka amin'ny Karolinina hoe sao dia nidiran'ny rivotra fa asiopeta-kafo kely aloha zay no mety mampiziriziry ny kibony rakizy anisan'ny fambaraloza ho an'ny zazamena vavany zany lazainareo zany fa ndao entina ainganeny any tobo-pahasalamana izy zao dia zao fa adio ny manao dokotera tena fa aretina mety mahafatiny zaza zany raha tsy voatsabo ara-potoana santionany vitsivitsy amin'ny fambaraloza mety hitranga sy mpahazon'ny zazamena vava no noresana tao anatin'iny tantara fohy izay natolotra antsika teo iny tsara tokoa ary tena ilaina mihitsy ny fahafantarantsika ao atokantrano ao ireo fambaraloza mety hazon'ny zazamena vava mba hahafahana mitondra azy aingana eny amin'ny tobo-pahasalamana hisoroana amin'ny fahafatesany zaza marefo ny zazamena vava ho isika indrindra ao anatin'ny volana voalohany na haterahana ka tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa mitera-doza ary mahafatiny zaza raha mitranga ny ray amin'ireto fambaraloza izay tany saina amintsika ireto tsarovy tsara zany fa loza mety hitranga raha toka misy faritra mena manodidina ny fototry ny tadipotra ny zaza na misy fery misy fofona sy tsy ranoka mavomavo fambaraloza zany izy ireny ary mety mahafatiny zaza anisan'ny fambaraloza ihany koa mandoa matetika ilay zaza dia tsy mety minono izy na malaina minono na ihany koa mifanintona ilay zazamena vava mafana hoditra zany hoe manavy be zany na ihany koa mangatsiaka ny ratsan-tanany reny rehetra ireny zany dia fambaraloza eo amin'ny zazamena vava dia mety ho saro-pisefona tao mitaraina zany ihany koa ilay zazakely fambaraloza zany mivalana matetika izy mavo ny masony na misy nana na hatsatra ny hodiny fambaraloza daholo zany mivoaka nana any amin'ny sofiny dia tsy mahetsika firy ilay zazakely jerena atao matory lava na ihany koa miempinempona ny orona mibontsina ny kibo na mienjana ny kibony na tsy mahatomany tsara ilay zaza raha vao mitranga zany ny ray amin'ireo fambaraloza ireo dia tadidio tsara fa loza mananotanina izay mitera-doza ary mety hahafatiny zaza izany ny vahaolana omenantsika raha vao mitranga ny ray amin'ireo fambaraloza izay ny tany saina tamintsika teoreo dia ento avetrany eny amin'ny tobo-pahasalamana akaiky anao indrindra ny zaza ary aza mangatakandro mihitsy satria any amin'ny tobo-pahasalamana ihany no misy mifandraisana ny tanana sahazany zaza ary afaka manavotra ny ainy eny an-dalana moa zany dia mba hampinono matetika ny zaza ary arovy amin'ny atsika averina indray zany fa raha vao mitranga ny ray amin'ireo fambaraloza izay ny tany saina tamintsika teoreo dia ento aingana ary ento avetrano any amin'ny tobo-pahasalamana akaiky anao indrindra ny zaza aza mangatakandro satria any amin'ny tobo-pahasalamana ihany no misy mifandraisana ny tanana sahazany zaza ary afaka manavotra ny ainy eny an-dalana dia ampinono matetika izy ary arovy amin'ny atsika mba hisoroana ny fahafatesan'ny zazamena vava nampahafantarina antsika ireo fambaraloza ireo
ny antony averina indray dia mba hisoroana ny fahafatesan'ny zaza. Ry aman-dreny aza mangatakandro fa ento aingana any amin'ny tobim-pahasalamana ny zazamena vava raha vao mitranga ny ray amin'reto fambaralozo reto. Tsy afaka minono na malaina minono ny zaza, zara raha mihetsika na matory lava izy. Mifanintona izy na mamay be na mamanala be ny vatany, mivalana na mandoa matetika, aingana be ny fisefony ary milempona ny tratrany, miemponempona ny orony, mivoaramena sy mandranoka ny fotrany, mibontsina na mienjana ny kibony, mivontsy sy misy nana na taimasomavo ny masony, mivoaka nana ny sofony, tsy mahatomany tsara ny zaza na voan'ny tazovony. Eny amin'ny tobim-pahasalamana ihany no misy ny fandraisana an-tanana azo antoka hamonjena ny zaza. Dia hatreto-kolo ny androany fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ara-pahasalamana ao antsika teto niaraka tamin'ny samy mansahana ny lafin'ny teknika. Hitantsika rehetra ny lairaintsika ao an-danitra. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. aterinatrany ny arahaba ao antsika manaraka izao fandarana izao ary ny fahasoavan'ny tompony irosaka feno dia feno aminao sy ny ankonanao. Ny lohevitra androany dia ny hoe azo ifikirana Andriamanitra. Manasanao ary hiaraka hivavaka isika. Misaotra tompony ny tombontsoa manokana nomenao nay afaka iain'ny afatra ao amin'ny teny ity hitoetra isam-baravarana ianao ka ny fahazavan'ny voninahitrao no anazava ny tokantrano rehetra. Mba ho tsapanay fa tsy irery izahay fa eo anilanay mandraka riva ianao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Azo ifikirana Andriamanitra. Mety efa nandalo fahakiviana ve ianao na toe-javatra tena nampilofika ka indroketraka sikivy, tsy manana azo antenaina, tsy misy olona ampahery na fianakaviana ampitraka. Toy izany indrindra no nitranga tamin'i Jakoba teto rehefa nahavita ilay fangalarina ny fizokiana Jakoba. Indrisy fa toa tsy nampoziny akory ny vokatry ny zavatra nataony satria zao mantsy ny voalaza amin'ny Genesis 7:20 andiny fa 2 tapany faharoa. Genesis 7:2 tapany faharoa dia izao no fanambarana. Indro eso raha lahinao nikasa maly nataonao ka hamono anao. Ripeny malala, ny fangalarina fizokiana no indro nitondra fandrahonana amin'ny ainy Jakoba. Tsy afaka nijanona natao amin'ny trano nitsonona izy, fa nandao ny trano ray aman-dreniny ary izy irery tsy nanana afa-tsy tehina teny an-tanana. Nandeha kilometatra maromaro hanavitra ny ainy ary indrisy fa onjonjo ny samirery no nitety sy namakivaky ny hevitra. Raha ny aina tao anatiny antsoina hoe fiadanam-po tao tokantrano ray aman-dreniny izy dia voatery nanao izay fantosirana fanavotanaina izay. Teny an-dalana dia fenenina sy tahotra ny fony. Namakivaky ireo toerana mangina feno biby masika ary mety fahavalony koa eny an-dalana. Ny tahotra sao dia manenjika azy ny rahalahiny dia niezaka ny tsy fanena amin'ny olona mihitsy aza izy. Loza mitatao dia ny hoe raha misy izay fiaonan'izay dia miandry azy ny fahafatesana. Hatreto izany dia nitebiteby, fahakiviana, tahotra nameno manontolo any Jakoba. Satria mantsy mazava ny fanambarany Esau nanao folentika taminy ary hanala ny ainy mihitsy azy ka ho faty satria ilay fizokiana
no nangalariny ty Jakoba ity. Vokatray dia raiky tahotra mihitsy Jakoba satria voalaza teo amin'ny andininy fa 1 tapany voalohany amin'ny Genesis 17 Genesis 17 andiny fa 1 tapany faharoa dia voalaza fa hamonany Jakoba rahalako tokoa aho. Zay ny faniriana Esau ny hoe ataoko izay atapitra ny ainy satria no aviko manontolo mihitsy no simbeto feno akivina Jakoba noho izany. Ny tena loza dia izao niezaka Satana ny ampianana azy ka indro saika tsy sanivavaka akory izy satria tsapany fa be loatra ny fahotana vitany. Indro izy nigoka ny aizy niala tao anatin'ny famoiza-po tanteraka. Iripeny malala levina ny fikasana na ny fatoky ny tenany ary indro ny oka amin'ny tany izy ka niaiky ny fahotany tamin'ny ranomaso. Teo indrindra no niankaviany an-dranomaso mba isehoan'i Jehovah taminy na amin'ny fomba hoana ary fomba amantariny ihany koa fa tsy mbola narian'i Jehovah tanteraka izy. Ranomarina mantsy dia latsaka tao anatin'ny antsoina hoe fahotana laliny ty Jakoba ity. Zao ny voalaza amin'ny Genesis 20 tapany voalohany. Genesis 20 tapany voalohany dia ny hoe ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy dia nandry teo ny lokalina satria fa maty ny masoandro. Satria reratsaina sy rerabatana izy ny amin'ny dia lavitra nataony sy ny tahotra ny anjady taminy ka dia nitorovaka nandray vato mba iondanany. Ripeny malala tao anatin'ny antsoina hoe famoiza-po tanteraka Jakoba teto. Zavatra manaitra amin'io andininy io dia ny hoe dia naka vato izy ka nalainy ondana dia nandry. Tamin'izany indrindra no niseho ny tanan'Andriamanitra. Tamin'izany indrindra no niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Dia zao ny voalaza amin'ny 2 amin'ny Genesis 20 Genesis 20 2 dia ny hoe ary indro Jehovah niseho taminy ka nanao hoe izao ny Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao, Andriamanitra Isaka, hitany izay andrianao dia omeko nao sy ny taranakao. Andriamanitra dia mangoraka ary indro tonga ampahalalany ty mpanompon'ity ny amin'ny programany sy ny fitahiny na dia kivy azy izy. Andriamanitra dia tsy mba mandao azy ary mamindra fo aminy na dia fa niala taminy aza tamin'ny fatokiana Jakoba. Raha tsy hivina mantsy dia nahavita fahotana be Jakoba. Tsy nangalatra ny fizokiana ihany izy fa fahotana dimy be izao no nateraka ty fangalana ny fizokiana ity. Voalohany dia ny hoe nitsiriritra Jakoba ao amin'ny didy 10 milaza an'izay. Faharoa dia ny hoe nandainga izy, didy 10 dia milaza mihitsy hoe aza mandainga ary tsy nanaja ny ray aman-dreniny satria namitaka any rainy izy mba hahafahany maka ny fizokiana. Ary ny fahaefatra dia ny hoe nangalatra ny fizokiana izy. Ary ny fahadimy farany dia namon'olona izy satria ny fiainako avy ny Esau mihitsy no nosombany sy nangalarina. Mbola isy fanantenana ve ny amin'ny fiainany ara-panahy? Mbola azo famelan-keloka ihany ve izy? Mbola azo antsoina hoe famindram-po ihany ve? Araka ny ambara teo dia ny hoe nitsiriritra, nangalatra, tsy nanadra ray sy reny sy ny nandainga ihany koa ary namon'ny olona. Kanefa rehefa nibebaka izy, rehefa nifikitra tamin'Andriamanitra dia tsy nafoy azy Andriamanitra. Tsy nafoy azy ilay ray any an-danitra fa niditra an-tsehatra amin'ny fiainana. Dia zao ny voalaza amin'ny Genesis 20 manoloana ilay dinga nataon'i Jakoba nibebaka ny fony an-dranomaso dia tonga nitendry fikasan'Andriamanitra. Indro izao ombanao ka hiaro anao amin'izay lalakalehanao rehetra ary ampody indray ho amin'ity tany ity fa tsy andao anao aho, tsy andao anao mandra-pahatanterako
izay voalazako taminao. Ripeny malala, na manahoana fatra ny fahotana vitatsika, na fana manahoana ny lanja ny eloka nataon'olona anankiray, rehefa miantoraka amin'Andriamanitra, rehefa mibebaka amin'Andriamanitra, rehefa tena hoe mitalao amin'ny ranomaso famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia fafany Jehova izany, ary dia tononony manao hoe ombanao aho, ary tsy andao anao mandra-panaoko izay voalazako taminao. Mety mahatsapa ianao hoe nanao fahadisoana, nanao eloka, nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsia, eo akaiky Andriamanitra. Azo ifikiran'Andriamanitra, azo antonon'Andriamanitra, ary azo antoka fa mafa ny fahotana, na manao ahoana ny fatrany sy ny abeny izany fahotana izany. Eo indrin'Andriamanitra dia miantso asy ianao, anao dingana. Amin'ny Isaia 1:5, Isaia 1:5 dia izao ny fanambarany hoe: avy fandahatra isika o Jehova. Ilay ray any an-danitra mihitsy, ilay azo ifikirana mihitsy no miresaka aminao androany hoe avy re ifandahatra isika. Ary milaza koa hoe na manao ahoana ny fahotanao, na tahaka ny jaky aza ny fahotanao, dia ho tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy indray. Ripeny malala, tianao Andriamanitra, tiany ny anao dingana anantona anao, tiany ny ahatonga anao vavela eloka indray amin'ny tian'io ity. Ndao re anantona azy, ndao re ifandahatra aminy, andao re ifikitra aminy, fa izy dia tsy mandao, izy dia tsy manary, na manahoana ny fatra ny fahadisoanao, na manahoana ny fahotana vitanao, dia teny aminao izy hoe indro izao ombanao, indro izao amafa ny fahadisoanao rehetra, ary indro izao hitahanao sy ny ankonanao. Tianao ve ny anao fanandramana amin'Andriamanitra? Andao sika anantona azy, andao sika napakevitra, anao fiangana vaovao amin'ny tian'io ity, ka metraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Saotra Tompo, satria tsapanay na be fahotana azy izahay, dia tsy mahafoy anay ianao. Tompo, izay miaino izao fandarana izao, dia mety ahatsapa izany fahadisoana miopampana izany. Fafao ny fahotana Tompo. Mety izy ianao hiditra amintsehatra ka hibitsika aminay ny hoe avy fandahatra, avy fampiresaka, avy fanakalo-hevitra, fa amafa ny fahotana ianao. Mitombontso manokana izay mpiaino fandarana izao, mba nan'izany fahafahana fahotana izany, ary olom-baovao manomboka izao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Tarika lalao. Fiziane male mi fanai simba mi avuna wapu hapetrawewa mini kureu tebi zai mazanau famura fanai tiana Jesu ente wa mini rewetana mavesacha Fiziane mane mi fanai simba mi avuna wapu apetrawewa
mikoreo tebiteby zay mahazo anao famorafanahy dianao jeso. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg. mahakivy anao ve ny fiainanao sarondrahona ny ao amponao ao mahazina foko ny lala na halehanao azakivy fa hamonjy anao jeso entoeo aminy reoetana mavesatra vizyane male mifanay tsy mba miavona apo apetraoewa minikoreo tebiteby zay mahazo anao famorafanay dianao jeso. mahazofa endrena mahazofa alalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina. sotoka amin'ny berara izahay eto amin'ny fandarana ka ny volovarindray no dia adino arak'izany a na be aza ny raharaha miandry dia tsy adino akory a ny miarabanao mpiaino miaraba tompokolahy miaraba tompoko vavy mirary ny somandrakariva ho anao izahay a tompon'andraikitra ny fandarana miarabanao namanarila ya dia tolorana ny fiarabana tokoa ianao mpiaino hoe tsy misy avahana toy ny ketsa na hosoritana toy ny volo fa tolorana izany arabo zany avokoa ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka finaritra tompokolahy finaritra tompoko vavy miarabanao ihany koa namana joelanto ormisa fanaontsika eto amin'ny fandaharana namana joelanto ormisa ny mitondra mbavaka ireo mpiaino atsika ianao no anatanteraka an'izany milohan'ny hitondrana ny loha hevitra vaovao izay iarahantsika eto amin'ny fandaharana anio eny ary nde hivavaka isika. railay izay any an-danitro ho amasinina ny eny anaranao misaotranao izahay fa indro narovanao sy nitahinao indray ka mbola afaka miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao amin'reto mpiaino ireto mamelà ny elokay tamin'ireo atsirambina izay vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao mangataka izahay mba hitahinao ireo ray aman-dreny rehetra mba ahaizany manabe ny zanany ka ampiorina ny fihavanana eo amin'izy mianakavy mifahalalana ho mba hampahendrena koa ny zanany mba ho zanaka mano mandrakariva dia miaino ny favakairay malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay any mpanavitra na irery any amen. dia mankasitraka anao namana joelanto ormisa tamin'ny vavaka izay nentinao teo tena ilaina tokoa ny vavaka tsy azo tazomina moa ny fotoana ka andeha ho arotsika ny mpiaino avy hatrany izay efa voahomana ho amin'ny loha hevitra anio namana joelanto ormisa ya anio zantsika dia iresaka mikasika ny fihavanana resantsika izany satria voalohany indrindra zava-dehibe loatra zany atao hoe fihavanana izany resantsika ihany kio io satria zava-dehibe amin'ny malagasy loatra io fihavanana io ary tena fatrapandala izany fihavanana izany mihitsy a ny malagasy ny antony a dia mafy tamin'ny malagasy zany hoe very amakavana izany ary amin'ny malagasy dia ny fihavanana no taloha fa tsy ny vola ka nahatonga ilay fitenenana hoe aleo fery tsy alakalakarena toy izay fery tsy kalakala mpihavanana
tsy mbalivaly nefa ny fiainana namanadrilahy ka manaraka ny onjam-piainana eny any kio a ny onjam-pihavanana ka mbetika milamina sy tony de tony ka misononoka ery ny fifandraisana nefa koa mbetika indraindray mitrotra sy mifisambaravoara ka mila ho fefika sy rendrika mihitsy a izany fihavanana zany indraindray dia tonga am'le fitenenana hoe tony ranomasombe tsy talany tokoa ny fiainantsika zanak'olombelona ka indraiky manonja indraiky mitony ankehitriny aro anatin'izay onja izay a dia mivadika tanteraka ny rasa ka lasa tao tsy kalakalakarena indray no mahazo vahana sy misolotoerana ny tsy akalakala-pihavanana izany hoe raha tsorona dia aleo very na tapaka ilay fihavanana toy izay ilay tsy alakalakarena na ny vola no very ary ny tena loza aza dia zao na ny mpiavana na ny mpianaka na ny piraita-po mifanampatsinay aza dia tapaka fihavanana vokatry ny inona vokatry ny fifanalanana arabola fifanalanana arakarena na ny adilova sy ny ady fananana zany matetika aza dia tsy vita ny raharam-pihavanana eny anivon'ny fianakaviana tsony izany hoe fifanalanana zany na vitany hoe fifanarahana tsotsotra eny anivon'ny fokotany na eny anivon'ny firaisam-pokotany na ny kommuniny zany fa lasa mifampitoly atreny amin'ny fitsarana ny mpianakavy tonga hatramin'izany mihitsy a no ilay fihavanana marisarisa sy ny fisian'ny olana ary fantatra araky ny fanady adiana izay nataona manarila fa miakatra me miakatra trany a io fifanalanana io adilova io indrindrindrindra ny ady ara-pananana ny fifanalanana arabola izay tsy vita ny fifandaminana ara-pianakaviana itsonya fa tonga hatreny amin'ny fitsarana hany ka raha misy voina na misy fahoriana izay mahazo ny havana eo amin'ny andaliny sy ankilany a dia tsy hita itsony ilay fifanotronana tsy hita ilay fifamangina eo am'mpiavana very tanteraka ary tsy tazana itsony a ny fifanampian'ny mpiavana very ny firaisakin'ny mpiavana ary ilay voninkiava mahatratra izay ny lalain'ny malagasy fahiny dia tsy hita sy tsy ainana itsony a ankehitriny ia de misy ihany koa ilay fiteninana hoe zay mahavangivangy dia kavana ny fotsy mandringa karaha-mandalo mitsidika ihany ary eo ihany koa le hoe aza mandalo tana misy havana ireo ny oabolana mahavantana ny vava matetika raha vao mieritreritra momba ny fifamangin'ny mpiavantsika fa vokatra ilay olana voalazanao teo na manajoelantormisa dia ny samy maka ho azy a sy samy maka oloko azy a lasa zany ny zary fiainana ary tsy mijanona treo ihany a fa raha misy lafikavana marary ohatra dia tsy mifamangitsony mihitsy ny mpiavana ary raha misy ny trapahoriana sanatria fahafatesana azy dia tonga hatrany amin'le hoe tsy mifandevy maty ny mpiavana ireo dia vokatra ilay adilova fifamilanana arabola eo ihany koa ny olana amin'ny fizaram-pananana na ny fivadiam-pitokisana mihitsy satria sodokan'ilay hoe havana itsakilany anefa namanajoelantormisa ny zavatra zay ny ainan'ireo taolo zokontsika teo aloha raha elany tsy mifamangy ny mpiavana dia velona ihany rehetra ka manao hoe sao sanatria marary na sao dia misy nahatezitra azy ary ny fihetsikitsika sao dia mba sanatria manadino ary izy sy ny sisa sy ny sisa ary afatrafatra hifametrahana no hoe mba mitsiditsidiry zany hoe miasa saina amin'ny havany zany a ireo taolo malagasy ary tena ny lalainy fantatra mihitsy zany hoe fihavanana zany raha sanatria ka misy ny olana dia nataon'izy ireo a zay tsy alasa lavitra n'izany olana zany ka mety atapaka n'ilay fihavanana ary raha sanatria ka atapaka ary zany fihavanana zany dia nezahan'ireo taolo zokontsika teo aloha ireo a ny ampitoy izany fihavanana tapaka zany farany izay aingana fa tsy aharitrela
dia no amarin'ilay fitenenana manao hoe aza atao fihavanam-bato re ka raha tapaka tsy azo atoy fa atao fihavanan-dandy ka raha tapaka azo atoy. ia dia tsara koe tokoa namanarila fa fanampafisa-pihavanana ihany ko ilay nofokena mitampihavanana izany hoe ilay nofokena na de kely aza dia nozaraina mba hitazonana ilay fihavanana mba tsy horava arak'izany dia lavitra tamin'ny tolo zokontsika mihitsy zany hoe fitiavatena fitiavakely zany fa ile hoe valala ray aza nendry zareo a hifanapahana ny fitiavatena ny fitiavakely zay tozary fiainana zay mahazo vahana ankehitriny namanarila ka tsy ahitana taratra intsony ilay fifampitsinjovana eo amin'ny samympiavana na izany eny anivon'ny fiaramonina fa teo amin'ny tolo malagasy zokontsika na inona zava-miseho eo amin'ny fiainan'ny mpiavana dia adidy tsy azo iodivirana mihitsy zany atao hoe fifanampiana zany izany hoe fifamonjeny zany indrindra raha tojo ny sarotra ilay havana raha sendra ny manahirana raha sendra hianjadin'ny fahavoazana raha sendra sedrain'ny fahorena raha latsaka katerena amin'ny fianakaviana dia eo a ny tolo zokontsika tena mifanotrina mifanometanana tokoa dia tanteraka izy ireo ara-baky teny ary tena nenany tokoa ilay hoe voninkiava mahatratra izany hoe ny vona izay mahazo ny havana dia nataony mahatratra ny tenany ihany ko ka ny ainany ilay hoe mifampitondra ny mafesatra namanarila dia endrika izany fifanampiana izany ko ohatra ny solondranomandro tsy masaka ny fodranomaso ny solotsingan-dady na ny rambodambo ampombana amin'ny maty raha misy maty zany rehetrarehetra zany zany dia endriky ny fifanampiana avokoa na zany izy anefa dia tsy adin'izy ireo tsy akory a ny fifanampiana teo amin'ny zavatsoa teo amin'ny zavatra izay mahafaly teo amin'ny fiainana dia rehefa misy zany dia misy ilay fanolorana tsodrano isan-karazana izay fanao teo amin'ny ankafaliana izany teo ihany ko izay fanaovana ny atao hoe valitanana namana lehilahy rehefa manao raharaha lehibe zany ny tolo zokontsika teo aloha satria ny ainan'izy ireo le hoe ny taotrano tsy efanrery dia nisy koa ohatra ny vatsin-dalana ho an'izay olona andeha lavitra ohatra zany misy havana manana zanaka na ilay havana misy ny andeha lavitra dia nataon'izy ireo zany ny manome vatsin-dalana mba hiatrehana ny mety fandaniana eny an-dalana natao reny rehetrarehetra reny zany mba hatateraka ilay fiteny hoe voro mitahy havana izany hoe ho fifanampiana mba tsy atsapan'ilay havana ny arambona na mitondra ny entana mavesatra irery izany atao hoe fahatsapana ny fitondrana ny entana mavesatra zany dia toy izany koa ny ankafaliana mba ho fiaraha-mientana sy ho fiaraha-miompo dia ny fanampy mandrakariva ireo tolo zokontsika ireo fa hita ihany koa teo amin'ny malagasy fahizanona manajoelantoarmisa ny hoe natoinona fahaliana ny ainany raha misy raharaha lehibe atao na misy zava-dehibe miseho eo amin'ny fiainany ka maro-panotrona izy dia tena zava-dehibe aminy zany raha sanatria fahoriana ohatra ny miatra dia tsaroana maivamaivana mihitsy ny alahelo raha maro ny mpanotrona sy ny mitododo amin'izany fahoriana izany raha hafaliana kosa indray no atrehana dia tena safinonoko ny aravona ka satro ho zaraina mikavana fa raha nkafaliana na amin'ny fahorianany tsy misy mpanatrika tsy misy manotrona fa atrehindrery le zavatra mitranga dia mihevy tena ho very aman-kavana ary tena hevery mpiarabelona ho lany tamingana mihitsy izy ireo ny havana tokony hanotrona kosa indray amin'izay fotoana izay dia mihevitra fa adidy tsy azo odivirana ary tokony ho efaina mpitiavana ny manotrona ny havana na izany amin'ny fahoriana na izany amin'ny fifaliana
lazain'izy ireo fa manatsiny amin'ny fianakaviana manontolo izay miambo izany adidy zany ary tsy noheverina ho adidy ihany anefa ny fanotronana ny havana fa tena lazaina mihitsy hoe haja amandrehareo ho an'ny otronina sy ho an'ny mpanotrina mihitsy satria izany a no tantanam-by sy tsofavy havana manjary havana ia ireo voalazantsika ireo namana rehilahy ny fiainan'ireo tolo malagasy zokintsika fa izany tsy hoe ireo nyresantsika ireo ihany akory ny fiainana zay ny ainan'izy ireo fa iny fa anisan'ireo izay azotsika taranaka ankehitriny andraisana lesona tsara ary mbola azo ampiarina tsara na dia amin'izao fiainana efa misy fandrosoana izao aza marina sekena fa tsy mitovy ny vidim-piainana nisy tamin'izany sy amin'izao fotoana izao marina ihany koa fa sarotra ny fanatanterahana ny famangina ankehitriny noho ny fahasaroto amin'ny fiainana sy ny fahefa-manao sy ny fahefa-mividy marina sekena ihany koa fa noho ny fitadiavana dia misy ny lasa lavitra manalavitra ny toeram-ponenana ny mpiavana ka sarotra tanterahana ilay famangina fa mbola misy azo atao kosa mba ho fitandrona ny fihavanana mbola misy koa ny azoroana mba tsy teraka ilay fahatapahan'ny fihavanana na ilay faharavan'ny fihavanana ny tiana tenenina dia izao raha sanatria ka misy ny olana eo amin'ny mpiavana aoka tsy andrasana ho tonga eny amin'ny fokotany na eny amin'ny komina eny amin'ny firaisina na eny anivon'ny fitsarana ny raharaha fa raha azo atao dia aoka ho vita ho raram-pihavanana eo amin'ny fianakaviany izany rehetrarehetra izany dia hitondray ny fihavanana raha ny tena tsara aza sy ny rena dia ny siny ny fifampitsimbinana ny siny ny fiheverana ny hafa ho toy ny tena ihany koa ko raha misy zany ny azo ampandeferana toy ny ambopo zany toy ny fiheverantena ho zavatra dia misy fitenenana azo tenenina anoarana n'izany teny zany manao hoe aza miringiringy hopotraka tolo alika hony fa mba mahaiza mandeha fomandina tolaferana eo ihany koa ilay fitenenana hoe toy ny nify sy ny lela ny fiainana ka izay miseho mahery no miala mialoha misy oabolan'ny taolo zay na manajoelanto aramisa manao hoe ny fihavanana toy ny raty raha enjanona tapaka raha ketrahana miboraka toy ny jefotsy raha vao mikasokasoka raha tonta misy romoronona kanefa naketrahana to fotaka aza dia zavatra mbiantanan'olombelona ka mety ho raraka dia toy izany ny fihavanana tsy misy tsara ohatra ny fahaizana mikolokolo azo mandrakariva ka mitandrina azy toy ny anak'Andriamaso sao mantsy ho avy izay atapahany ka hiteraka nenina goavana ny tanety lava raha teo misy fisainana noho izany mbola misy ny fotoana azo anarenana ny fahadisonana tao ka hoy isika eto amin'ny fandaharana hoe aoka samy mitandrina ny tsirairay mba tsy hisy ny fahatapahan'izany fihavanana izany aoka hifanotrina mandrakariva na ankafaliana izany na ankaratsiana satria ny fitiany famaly tokoa inge mahatsara fihavanana ny fifamangina raha mbola misy ny azo atao anatanterahana azy dia aoka ho tanterahana fa mahatsara ny fihavanana tokoa zany ary sanatria efa misy ny fahatapahan'le fihavanana noho ny hevitra tsy mitovy anga dia hoy isika hoe aoka hifanantona ny rotonte izay manana olana amin'izay fotoan'izay dia hiravona ny olana kanefa kosa raha misy ny fahasahiranana amin'ny fifanantonana dia tsy maninona fa asiana mpanelanelana ka raha azo atao dia tsara raha ny havana akaiky no anatanteraka izany fanelanelanana eo amin'ny rotonta izany hoy isika eto amin'ny fandaharana na manatseolantoariny misy hoe alavero ilay hoe
tsy mifandevy maty fa enatra eo amin'ny tany amamoniny zany ary tadio tsara fa tsy ho verin'izay tsy ho mpiavana ny eny mpiavany na inona zava-miseho mpiavana foana ny mpiavana dia izay indray no masaka azo natolotra anao mpiaino androany sady ametrahana ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Metraka ny kopakopatananao anao namana Joel Antoarmisa sy Rila. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62. Sayangilay didingi Jéhovah izay manao Tarika la voix du ciel. Bahuirayarisi kizawawaminni Kristi ka hahazoeratra latrany mandrapiaviny mba mifankatiava ihany sitori olombelonantany avelao ny fianonana avelao iza mahatonga ny olana rehiray mahisika hitambatro eriray mba hoitany izao tontolo izao fa mpiainany isika AWR zay lay onjany fanantenana mifankatiava ihany sikary fiangonana nde hiavana sampiavana andereana mafiny fiavanana zay angelay didiny Jéhovah izay manao huirayany si kizawawaminni Kristi ka hahazoery atrany atrany mandrapiaviny irahina isika hitambatro eriray mba hoitany izao tontolo izao fa mpiainany isika faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. toy ny fandraisantsika lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa miarabanao no sady manasanao koa aritra fotoana foimonja miaraka aminay fotoana foy kanefa ahafanao manovy tombontsoa be dehibe milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra aloha dia hovaliana ny fanontaniana izay miverimerina ho an'ireo izay mbola tsy mahalala moa zany azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR amin'ny teny malagasy ao amin'ny Facebook ao amin'ity page ity AWR feo ny fanantenana AWR feo ny fanantenana zay no anarany dia engaviana isika izay mahalala mba hampafantatra an'izany andreo namantsika izay mbola tsy mahafantatra azo atao tsara mantsy mamerimberina miaino ao anatin'izany Facebook zany manoloana antsika ny toejavatra izay tsy maintsy handraisan'ny tsirairay amintsika fanapa-kevitra entitra
hanaraka ny marina 100 isan-jato na hiditra amin'ny marimaritra iraisana. Tsy mitovy mantsy ny hoe tapa-kevitra hanaraka ny marina sy ny hoe mitsipaka ny marina mihitsy. Dia tsara ny anatitra anterana trany fa tsy mandeha isan'antoko ny famonjena antsika hoe antoko izao na antoko izao amin'ny anarany antoko izao na amin'ny anarany antoko izao, fa mandeha isam-batan'olona na iza ianao na iza. Tsy azonao ahilika amin'ny mpitondra fivavahana na iza ny mety ho fahatsoa ny fanapa-kevitra ho raisinao eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra. Ankoatra ny safidy mazava tsy maintsy ataonao dia tsy mamelanao ary tsy mamela hipetrapetraka ka tsy hanao na inona koa afa-tsy ny mijery ny toe-javatra miseho fotsiny. Toe-javatra izay tsy azontsika fehezina kanefa tsy maintsy miseho, tsy maintsy hitranga. Tahakan'izao matetika ny toe-tsaintsika. Tsy maintsy hiseho arak'izay fa nambarany Baiboly milonga ny toe-javatra amin'ny andro farany. Inona moa no azo atao afa tsy ny mijery ny fisehon'izany fotsiny? Ary inona moa no azoko atao raha izaharery? Sy ny maro hafa ihany koa. Fahadisoana lehibe izany. Tena fahadisoana. Tsy maintsy hifarana ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Rehefa niandany amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao ianao, dia tsy maintsy mijoro hiaraka hiady aminy koa amin'ny filazana amin'ny hafa, ho famonjenan'ireny olona ireny izay tsy malala na inona mikasika ny ho avy sy mikasika an'izany ady izany, kanefa ady hatreny isan'andro. Ambara ao amin'ny Apokalipsy 4:12 ny tokony ho ataontsika amin'izao vanim-potoana ny tantara izao dia ny hilaza amin'ny hafa ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra, hanampy azy ireo koa hiomana ho amin'ny fiavian' Jesosy fandroana ary hivoaka raha-baky teny avy ao Babilôna, hiandany ampahasahiana amin'i Jehova. Manasanao ary hamaky izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12, Apokalipsy 4:12 ka ny 9 ka hatramin'ny 12. Apokalipsy 4:12 ka ny 9 ka hatramin'ny 12. Irahantsika mamaky ary a. Ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay, ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy eo an'lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe, rava Babilôna lehibe, izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ny reny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankohaka eo an'lohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay. Ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo an'lohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ireo no antsoina hoe afatry ny anjely telo izay asaina toritsika. Nilazan'ny apôstôly Petera azy eo amin'ny Petera 2:12, Petera 2:12 dia hoe, ireo fahamarinana izay efa ao aminareo. Isika izay miandry ny fehevian'i Kristy indray eny amin'ny raholanitra dia mitazona tsara an'ireo fahamarinan'ireo sy mitory an'izany amin'ny hafa. Ny asaina toritsika eto dia filazantsara mandrakizay. Be ny zavatra tsara izay hitantsika eto amin'ity tany ity ary mety ilaintsika mihitsy amin'izao fotoana izao, saingy tsy mandrakizay. Fa tsy pihany mihitsy eto, fa rehefa mitoro ny filazantsara isika amin'izao fotoana izao, dia filazantsara mandrakizay. Dia ny vaovao mahafaly ny nahafatesan'i Kristy sy ny tsanganany tamin'ny maty, izay iorena ny fanantenantsika
ary ny iverena indray ny am'raha ny lanitra mila mampafantatra ny olona isika fa tsy voatery faranao ampasana akory ny fiainana azo atao mihitsy ny miala amin'izany ho lasa toromaso ny fahafatesana ho an'izay olona rehetra manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany ka tsy maintsy mandalo fahafatesana melohany fiavian' Jesosy indray ny am'raha ny lanitra zany ilay vaovao mahafaly zany ilay filazantsara mandrakizay hitoriana amin'ny olona rehetra fa nananota aza izy dia misy ny famonjena ao amin'i Jesosy ary ao amin'ny irery ihany ilaina koa ny milaza amin'ny olona fa tonga ny andro fitsarana mandalo fitsarana avokoa ny olona rehetra na ny efa maty na isika zay velona tsy maintsy mandalo fitsarana tsy maintsy mandray ny valiny natao teboka anankiray goavana izay manondro ny fiafaran'ny tantarany tany zany fa nisan'izay antso manokana voalaza atao anatin'ny afatry ny anjely telo ny fiankofana amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany maninona ny tsy piany mihitsy hoe fiankofana amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany amin'ilay Andriamanitra nahary atsika satria Satana dia mitady ny fiankofana aminy koa mivantana na ankolaka dia asaina isika miankohaka mivantana amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany ankoatran'izay ny fampitandremana izay mampitahotra tokoa miantefa amin'ireo izay mijanona ao Babilôna sy miankohaka amin'ny bibidia sy ny sariny mbola isy moa ny fotoana izay handalianantsika amin'ny tsipiriany kokoa mikasika an'izany fa ny tena mampiavaka ny Babilôna dia noho izy mampifangaro ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny sampy na ny fanompoana ny Satana zany betsaka ny olona sady mivavaka amin'Andriamanitra no mivavaka amin'ny Satana mivantana na ankolaka fijangajangana ara-panany lazana an'izany ary ny loza dia lazainy eto fa asainy misotro an'izany fijangajangana izany zao tontolo zao ny mpanjaka amin'ny tany zany hoe asainy mandray anjara amin'izany mihitsy asaina miala amin'izany fomba ratsy zany isika riavana asaina mivoaka avy ao Babilôna ary farany dia soritany mazava tsara mihitsy ny ampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra izay aharitra hatramin'ny farany indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy tsy ny finoana fotsiny na ny didy fotsiny fa izy roa miaraka dia lazainy eo amin'ny 1:10 ao amin'ny Apokalipsy 4:10 fa tsy hanam-pitsaharana izay miankohaka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany tsy manam-pitsaharana tsy hanana fiadanam-po tsy hahita vahaolana eo anatrehany ota izay topoiny andro manalina ireo izay miankohaka amin'ny bibidia sy ny sariny ka dia manasanao ampitiavan'Andriamanitra mbola misokatra ny varavara-pasoavana zany hoe mbola afaka mivoaka avy ao Babilôna ny tsiraray amintsika ka anapa-kevitra ny anompo an'Andriamanitra mivantana ary iankohaka amin'ny irery tsy ela ny alanin'olombelona mety maty tahaka antsika amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.